faritana Rahamanga moa zany dia efa tonga soa tsara ministère tokony raikitra ny fanambinana mikasika amin'ny CLD iny CLD iny tsara ihany mametraka hoe anisan'ny zavatra nafinaritra satria anisan'ny fanomezatoky amin'ny rano fitondrana foibea sy mitondromokaparitra tanteraka hatramin'ny farany na fomba fiasa ao anatin'izy zany dia mampiseho amin'izay fanomezan-tanana izay satria dia hatramin'ny solombava-bahoaka chef-district zany hoe solom-tena-mpanjakana eny amin'ireny vondrom-paritra reny ary ny ben'ny tanàna zay tokony nandritra voalohany amin'ny tanàna no miara manapa-kevitra azy dia anisan'ny zava-dehibe ary teto amin'ny faritsan-Analamanga fa dia mety tsara ny fandaminana betsaka ny tetikasa manodidina ny lalana ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fampianarana no ampy aloha tsy anana ny ambontsika be mabetsaka ny zavatra tokony atao eto amin'ny firenena eto amin'ny faritsan-Analamanga manokana dia azo antoka hoe tsy ho ampy le izy fa kosa nefa efa dingana lehibe sahady ahafahantsika manomboka le izy ary hoe areo vinakasa reo dia tena avy fotony zany hoe zavatra tena miatraika amin'ny vahoaka no entin'ireo ben'ny tanàna ny fandraisian-dahatra nandrafetana reo fetikasa ho atao